mponina izay tompon'ny tanàna zany zay hiaran'ilay tetikasa mivantana. Izay zany no mahatonga anay tena manao antsoavy mihitsy koa am'le hoe fivoronana sy fampiraisana hery satria izay ny anay le zavatra tiany ahatongavanay tsy hoe misy fanambarana androany akory dia mionona am'izay fa misy famondronan-kery zany miaingeto izay ho atao am'leo le hoe tsy izay victime amin'io resaka vazotorialy ihany fa sahala am'izany koa ny avaratra hitantsika hoe misy ny hoe resaka olany nosy mitsio nosy sakaty le fikasany rehetrandraka terarara ny ampasin-davana ambanja sy ny sahala am'izany be dia be raha le fitrandrahana tsy ara-dalàna eto Madagasikara zany zay tsy ahitantsika tombotsoa fa le fitondram-panjakana sy le orinasa mitrandraka ihany ka le tena antsoava ataonay zany dia tsotra manomboka ny atsimo ny fananganany zareo zany an'ilay milisy atao hoe voromahery fa ny dikan'izay zany zay dia miahiahy hoe lasa ho atao fomba fanao zany le fananganana milisy eto Madagasikara any amin'izay toerana misy fitrandrahana rem-pirenena ka tsy hoeken'ny mponina lasa ho atao fampirorona zany ny fananganana milisy sahala amin'io ka hoy zay hoe manana tafika tsika zay manana mpitandro filaminana tsika zay karamainy voaka malagasy izay atao inona indray ary zany milisy ao anatin'le izy sa hoe entina hiarovana tombotsoan'olombitsy dia zay no ananganana n'ilay milisy ka eto zany ilay tanjon'ilay fitondram-panjakana sy ny orinasa vazotorialy ny avany atsimo dia ametrahana hoe misy zay le tsy fitovikevitra eo amin'ny samy mponina izay ny tena zavatra misy dia hoe natsangana ilay voromahery mba ampiororona an'ilay tsy mono an'ilay tetikasa ampiororona an'ilay olona le tena voakasika amin'ny vatana le tena tompon'ilay tany heverin'zareo hotrandrany ka izay noetsona ny famondronan-kery zany androany satria izay androany le izy olan'ny any amin'ny faritra atsimo farapitso io lasa hiparitaka any amin'ny faritra rehetrarehetrany zany zay ilay fananganana milisy zay ka zay nanovanay antsoavy dia izao hoe andao re andao atambatritsika ny hery andao ialana mihitsy ty le resaka hoe rehefa any atsimo dia olan'ny any atsimo rehefa any avaratra dia olan'ny any avaratra izy hoe are-pirenena miresaka eto samy tompony itsika rehetrarehetra zay no mahatonga anay eto zany maneho sary manomboka androany hoe raha miresaka ny any atsimo dia tsy hoe ny zanak'ilay faritra atsimo ihany na ny any avaratra dia ny avy any ihany fa andao atao zay famondronan-kery zay mba hoentitsika hiadivana sy hiarovana an'ity Madagasikara.